Alany alakamisy faharoapolo ny volana novambra taona 2024 ankafaliana tompoko lasy tompoko vavy no iarahana amitsika atao anatin'ny fandaharana zoiteny ankasitrahana ihany koa isika tsy misaraka amin'ity fandaharana itya efa tena be deabe ny miantso amin'izao fotoana izao hoe mba te hiakatra ao anatin'izany fandaharana zoiteny izany a alao aloha resahantsika aloha ny toe-javamisy eto amin'ny firenena dia ho hitantsika eo ihany ny fampiakarana ireo ataontsika hoe vahiny arakarak'izay fandaminana eo zany arakarak'ny zavamisy no ezahantsika ampiakarana ny vahiny amin'izao fotoana izao aloha malaza ny resaka hoe arena kibon'ny tany ny arena kibon'ny tany izay ataontsika hoe amin'izao fotoana izao zany aloha dia na ny filohan'ny fanavaozana ny repoblika ny Madagasikara aza dia laza fa ny arena kibon'ny tany eto amintsika dia afaka nampy antsika tsara mihitsy nampy ny firenentsika hivoaka ao anatin'ny atao hoe olana arabola na ny fahantrana izay menjady eto amin'ny firenena efa reny hitantsika reny moa zany teo anivon'ny tao Botsirohatra misy an'iny Emeraude collection reny Emeraude collection reny milanja 300 kilao moa zany izy iny mbola ao anatin'ny hoe tombana ny mety ho vidiny sy ny pitsopitsony ara-teknika amin'izay moa zany zao ny teknisianina amin'izao fotoana izao fa iresaka manodidina izay atao hoe tontolo ny arena kibon'ny tany zay isika atao anatin'ity fandaharana zoiteny androany ity anasantsika mpikambana avy eo anivon'ny firaisamon'nym-pirenena eo anivon'ny Kradoi zany Kradoi zany isan'izay tena nikofokofoka mihitsy tao anatin'izany hoe fiarovana ny zon'ny ataontsika hoe olona eny fotony amin'ny resaka fitrandrana arena kibon'ny tany ny terra rara indrindraindrindra isan'ny joroany zany Kradoi zany tany amin'ny base tuliara tany hatrany ampasindava tany eny ary miarabanao tompoko zay no ela fa nolotra ny vahiny koa miarabanao Ramatoa Zo Randriamaro mpandrindra ankapobeny eo anivon'ny Kradoi firaisamon'nym-pirenena zay niady ho an'ny vahoaka tao anatin'izany tontolo ny arena kibon'ny tany zany miarabanao aloha tompoko. Miarabanao ary ny anja dia miaraban'ny teknisiana sy ny mpanaraka ny fandarana zoiteny na eto Madagasikara na ny ivelany. Eny ary tompoko. Eny ary ao anatin'ny fanavaozantsika zao Zo Randriamaro tontolon'ny atao hoe arena kibon'ny tany manany sika eto Madagasikara. Fa manany sika eto Madagasikara fa zao tiako apetraka aminao voalohany le fanontaniana hoe inona tsy natafavoaka ny firenentsika nefa isika manan-karena amin'izany ataontsika hoe arena akibon'ny tany zany zay nga maloha no apetrako voalohany Zo Randriamaro. Raha ny fahitanay eo anivon'ny Kradoi manokana aloha zany hoe ozy ianao hoe manan-karentsika amin'ny arena kibon'ny tany malaza be koa moa zao am'izao le voambolana hoe Madagasikara mahatra mipetraka ambonina arena be. De midika zany hoe raha ohatra ka voatrandraka le arena be le tsika mipetraka fotsiny eo amboniny eo fa tsy mahazo tombotsoa aminy de tena ho regle daholo zany le olana rehetrarehetra voavady daholo ny olana rehetrarehetra indrindraindrindra fa ny olana amin'ny fahatrany ny vahoaka malagasy zay fantatra fa io zany tena olana ray lehibe zay tena tokony masoana zany ny soroana azy zay aloha tiako apetraka mazava aloha zay hoe nenay ny lahara-pahamehana voalohany tsy ny fampitomboana ny arkarena faobe na le hoe GDP any Madagasikara PIB any Madagasikara fa ny ady amin'ny fahatrano malagasy famalina ny filana fototra ny vahoaka malagasy de maninona ozy ianao no tsy
tsy tafavoakintsika na de hoe fantatra raha fa misy fantatra raha am'izao fotoana zao fa misy zany arena kibony tany zany mazava ho azy ngamba fa ny raha tsika nahita teo hoe ohatry ny ahoana moa le fitantanana an'le fitrandrahana ny arena kibony tany teto hatram'izay ny fitantanana ny arena kibony tany aloha raha ohatra ka jerena fotsiny amin'ny lafiny hoe eo amin'ny lafiny eo amin'ny lafiny lalàna zany sy ny ataontsika hoe fitsipika mifeny fitrandrahana ny arena kibony tany de fatatsika angamba fa voaingana no navozina le code minier zany hoe le lalàna mitatana ny fitrandrahana ny arena kibony tany zany de ny eritreritro manokana amin'ny mampandrindra ny kradoia raha ohatra ka mijery ny tantara ny sehatry ny fitrandrahana ny arena kibony tany sy ny dingana diavina zany tao am'izany hoe fametrahana ny code minier sy ny sisa de voalohany indrindra aloha ny code minier aloha de tsara angamba no mampatsiahany rehetra fa ny code minier teto Madagasikara sy ny le atao hoe loi sur les grands investissements miniers na le LGM de zavatra ohatrany hoe terrain banque mondiale zany napetraka teto Madagasikara ny lalàna mifehy ny fitrandrahana ny arena kibony tany eto Madagasikara de eny azo lazaina hoe ohatrany hoe ny banque mondiale no nitatana an'le izy ary ny imposé azy zany nanerany fitondrana malagasy zany ametraka n'zay lalàna zay de io lalàna io de fantatra fa natao ietsona hanambatambazana ny mpamatsy vola avy any ivelany fijerinay azy ary tsy zay rery fa ny akabeazan'ny olona rehetrarehetra niditra tao anatin'le hoe fanavozana ny code minier de hoe le izy tsy misy hoe hitataratra zany hoe tena miaro ny tombontsoa-pirenena najerena fotsiny ary hoe ohatrina ny le hoe redevance taux de redevance le hoe ampahambola tokony arotsaky ny mpitrandraka ny arena kibony tany amin'ny fitondram-panjakana malagasy zany de ny atsika ngamba ny ataoko hoe anisan'ny farany ambany indrindra eran-tany 2% taloha zao tona ampiakarina kay de lasa 2,5% ngamba izy zay raha tsy diso fa ny atsika zany ny anisany hoe farany zay ambany ny vola takina amindreny orinasa mpitrandraka arena kibony tany reny ny fanaovana ny fifandraisana na tsy fifandraisana moa zany fanarahana koa zany amindreny compagnie reny de tao anatiny manjavozavo tanteraka ny fantatra fotsiny de matetika le orinasa mpitrandraka sy ny mpitondra sy ny manam-pahefana maefa eny eo am'sehatry ny arena kibony tany matetika no fampirara de misy ny hoanare zany ny prime mahazo prime zany reny le mpitondra pourcentage kely zany katsikely le izy zay ny olana am'le izy le izy tsy hoe kely fa tena be de be mitovy am'izay ko eo amin'ny sehatry ny anina eo amin'ny sehatry ny fitrandrahana ny solika ny contrat pétrolier koa de misy an'izay systemana prime zay de zany hoe le tombontsoa na de hoe kely ara zany tokony mba hoany amin'ny kitapom-bola mpanjakana de lasa ny paosy ny manam-pahefana matetika de le rehefa hoe manao an'le fanarahana koa zany de zay le tombontsoa manokana ho an'le olona
manao an'le fanarahana ny tena prioritaire ao anatin'le fanarahana fa tsy le ho an'ny firenena zany ohatrany tsy de nasiana lanjany loatra. Ianao zao miteny an'izay fa raha zany hoe ny cradoï zany isany atao hoe voakihana mafy mihitsy tao anatin'ny fanoerana ny tetikasa base toliara ireny raha antsika nahita ireny moa ny fivoahandreo le olona avy any anatin'ny ala sy ny sisa zay niafina mihitsy tao anatin'izay rehetra izay ny fikambanana mazoto zay raha tsy dia zao dia ohatrany hoe ny cradoï mihitsy no nanohana andreo marina ve zay ny ao anatin'izay koa ny tena tiako anontaniana hoe maninona rehefa hotrandrana le harem-pirenena dia mitsivalana foana nareo ny voafiraisamoam-pirenena sasany zany ao anatin'izay rehetra zay satria hotrandrana le harem-pirenena ho tombotsoa amin'ny firenena nareo milaza fa tsy tombotsoa amin'ny firenena andreo fa tombotsoa an'le olona eo atoerana fitondrana teo aloha moa zany ny tena isany hoe nikaninareo tao anaty. Le izy zany tsy resaka hoe satria ny fitondrana teo aloha no nanao no nanohana ny base toliara de zay natonga nay nanohitra fa ny base toliara efa nanomboka tamin'ny 2014 zany hoe efa 10 taona mahery zany ny fokon'olona voakasika no efa nandahany io ary tsy hoe zahay nde niditra fera amin'ny zava-misy tany etoerana tany fa reo fokon'olona voakasika ireo amin'ny mampiaro ny zon'olombelona anay nangataka anay anampy andry zareo zany hiaro ny zoany amin'ny fananantany hiaro ny zoany amin'ny fahafahana mamelo tena rehefa nandehabe le fanenjehana dia niantso anareo zany zareo eny mbola tsy de nisy loatra raha mifanenjehana de efa nanatona anay ry zareo de efa nanomboka tamin'izany zany fifandraisanay tamindreo olona reo de ny antom-pisinay de zay hoe manampy le olona am'izay zavatra tadiaviny ka ny zavatra tadiaviny le olona de ny hoe ajanony io fitrandrahana fasimainty io fa tsy mety aminay manimba ny fivelomanay zay olona piopisy mpamboly sy mpanjony daholy raha mandeha io de potika daholy ny zany antom-pivelomanay zany ny rano ritra zao moa zany le rano mbola tsy vao tena manomboka koa raha le tetikasa de efa fantatra fa tratry ny tsy fampina rano be deabe any mifaritra Atsimandrefanany efa tram'izay zany le olona no efa nanda zay tsy hoe naporisika tsy hoe naninona fa manampy azy am'izay fandavany an'le tetikasa zay niza fitondram-panjakana teo tamin'ny voalohany tamin'ny nanomboka ane le izy le tetikasa tany amin'ny 2014 tany mbola tsy fitondrany Andry Rajoelina teo mbola nendry président Rajoelina angamba izay efa tamin'izany fotoana zany zay no efa nanohitra fa tsy resaka hoe satria anina ny eo amin'ny fitondrana de manohitra zay fa efa tram'izay le olona nanao hoe tsy tianay io ajanony de zay manampy azy am'izay fanoherana zay foana fa zay ny asanay nenay manampy ny vahoaka majinika ny asanay fa tsy manampy ny base toliara ko na ny tetikasa fitrandrahana na ny orinasa avy any ivelany le fanoherana koa zany ankoatran'le lazaiko hoe zay de manampy mandrakariva ny vahoaka voakasika am'izay zavatra tiany atao fa na zahay ko aza ny cradoï mpiaro ny zon'olombelona fa zahay ko zany centre de recherche zany hoe manao fikarohana zay rehefa manao ady sisika sy rehefa hoe miaro ny zon'olombelona na hoe manao ady sisika hafa de mifototra amina vokam-pikarohana fa tsy miteniteny foana am'izao fotsiny hoe tsisy porofo tsisy inona de zahay ko zany efa nanao fanadihadiana makasika n'io fiatraikanyio tetikasa base toliara io
zay nanamarina fa tena maropotitra le fanoeran'ny olona azy satria misy fiatraikana ratsy mabetsaka amin'ny zon'olombelona zany le tetikasa raha ohatra ka mandeha tsy izay rery ny nahitan'izay fa ny cour des comptes koa efa nanao koa tombana zany a mahakasika an'izay fiatraikany tetikasa pastoliara zay a de mitovitovy amin'ny zavatra hitana ihany koa ny conclusion zareo tamin'le fikarohana nataony. Tsika anatin'ny fanovana am'izao fotoana zao zorandria maro ny firenena ihany koa tsy maintsy sika zany aloha am'izao fotoana zao raha ny zavatra hita somary hita taratra de hoe iainga am'ireo arenana anatsika no afahatsika miala am'izao fahantrana izao. Am'izao fotoana zao ahoana fahitanao an'le contexte géopolitique sy géoéconomique zany am'le resaka hoe fitrandrana maneran-tany tsika moa zany par rapport am resaka hoe transition énergétique zay efa resahana sy voizina be zany zao maneran-tany am'izao fotoana zao vokatry le fiovavan'ny toetrandro sy ny sisa de efa tsy mety tsondro lay mpamokatra angovo mahazatra teo aloha fa tsy maintsy miditra tsikelikely ny amina angovo azovaozina sy ny sisa isika ny terre rare de isan'ny tena hoe tena tadiavina be zany maneran-tany am'izao fotoana izao fa ny zava-misy isika manana terre rare manantsika ny apasindava ny tany be andrefa amin'iny faritra ambanja iny manantsika ty amin'ny partie any Tuiliara manodidina iny manana n'io terre rare io isika fa raha ananatsika izy ataotsika inona fotsiny madame Zoa raha ohatra ka hoe tsy tsotrandrahana. Manana terre rare tsika marina zany ary tsy hoe manana fotsiny am'izao fa malaza be zany hoe ny eto amintsika ny faharoa zany ny atao hoe réserve exploitable anaty terre rare arinany any Chine de marina fa manana an'izany tsika fa na de manana zany ary tsika de le fomba hitrandrahana azy tsy azo ataotao foana am'izao fa satria fantatra fa misy vokadratsiny be de be zany le fitrandrahanan'le terre rare zay indrindra no mahatonga an'ireo firenena lehibe miady ny trandraka ny terre rare aty amintsika ireo tonga aty amintsika manao an'izany fa satria ny tontolo iainana ny aminy sy ny vahoaka ny aminy zany tsy tiany ho tratra le vokadratsy sy le fitrandrahana terre rare. Le terre rare anie ohatrany hoe vitsy fa misy any amin'ry zareo any États-Unis zao misy de nefa États-Unis fantatritsika tsara fa laza izy manao fifanarahana amin'ny Ukraine tonga eto koa izy hoe akan'izay terre rare azo alaina sy ny sisa fa satria zay zany le izy tsy te hanimba ny tontolo iainana ny aminy izy tsy te hiady amin'ny vahoaka ny aminy zay ho tratry ny vokadratsyn'le fitrandrahana ny terre rare de sika zany natao sorona amalina ny filandry zareo am'izany terre rare zany. Zay zany aloha ny zava-misy na tiatsika na tsy tiatsika aloha de zay le izy. Na tiatsika na tsy tiatsika koa ny teknôlôjia fitrandrahana terre rare hatramin'izao de mbola tsy hita aloha zay hoe tena azo nalefahana an'le vokadratsy ohatrany hoe tsy azo ilana mihitsy zany le vokadratsy bebe le vokadratsiny fanombanany simba be ny tontolo iainana voalohany indrindra aloha zany raha hitrandraka terre rare aloha de tsy maintsy mandavaka satria tsy maintsy mandavaka rehefa haka an'le terre rare fa le misy an'le tetikasa mikasa hitrandraka terre rare any Pasindafa moa am'izao de mandainga milaza hoe tsy mila mandavaka be zany hony fa zavatra marivo kely de mahita lainga be zany fa tsy maintsy mandavaka vao mahazo an'io terre rare io
tika zany mandavaka zany a de raha raisitsika zao ny kahanapasin-dava raha mandeha io fitrandrahana terre rarany io a de eo amin'ny 2200 hectara eo a ny tany ny surfacena tany tsy maintsy hoe sorona zany ny tany ndresako fa mazava ho azy fa ny ala aloha zany de fa ripaka ny zava-maniry rehetrarehetra eo ambony eo koa de ripaka anisan'izany ny vania sy ny kafe sy ny girofle sy ny kakao zay fivelomana fototry ny ponina any a de zay zany loha de rehefa mandeha indray le fikirakirana le terre rare azo avy amin'le lavaka be natao teo zany a de manao an'le hoe le arena ressource le tetika le orinasa hitrandraka any Ampasin-dava zany a de mikasa ny ampiasa an'le ataony hoe hyplycine na hoe lixiviation en tas zay ny filazan'le teknôlôzia io lixiviation en tas io zany de ohatrany hoe le fotaka na ny loarana avy any ambany any a atao ohatrany hoe ohatrany hoe inona re zany atao avangongo avangongo eo de eo am'izay izy a no asina karazana akora chimique isan-karazany a matetika sulfate d'ammonium na acide oxalique na akora chimique ohatr'izay a zay miteraka fahalotona zay tena poizina be ho an'ny tontolo iainana fa koa ho an'ny biby sy ho an'ny olombelona le ino dizy ty le résidus toxiques ateraky zay le fampiasana an'ireo akora chimique kirakirana ny terre rare reo zany a de miteraka fahalotona fa indrindraindrindra fanapozinana mihitsy a ny rano ny tany misy koa ny radioactivité koa misy tafiditra koa zany ny rayonnement radioactif zay zany le tena voka-dratsy am'le izy de le lazaiko hoe le résidus toxiques rehetrarehetra io a raha eo Ampasin-dava ny resantsika Betaimboay efa tany aby ianao de fantatrao fa amoron-dranomasina Betaimboay a ery apitery tazany nosy be sy le nosy hafa fanaovan'ny olona fizahatany reo malaza reo ka raha le résidus toxiques avy amin'ny fikirakirana ny terre rare ny lasa hoentiny rika makany anaty ranomasina any de voapoizina tanteraka misy ranjany tena akaiky ny atany be andrefa io iny ranomasina rehetrarehetra iny zany a sy ny manodidina de ho tratran'le lazaiko hoe pollution a sy fanapozinana ny tontolo iainana na an-dranomasina na tanety de inona kay ny fizahantany azo atao am'izany tontolo tratrin'ny fandotoana sy ny fanapozinana zany na tonga tam'izay nanomboka nanao adisisika sy nanapo ny fokon'olona voakasika ny tetikasy io zany tany amin'iny faritra Ampasin-dava iny a de niara-ny asa tamin'ny mpisehatra eo amin'ny fizahatany tao Anosy Be ny opérateur touristique sy économique atao Anosy Be a niara-ny asa taminay tam'izany fotoana zany tamy 2016-2017 tany a nanao campagne niaraka nitako hoe animba ny fizahatany a sy ny fiveloman'ny ponina ty amin'ny faritra Ampasin-dava io tetikasy io fa ajanony efa tam'izany fotoana zany nisy an'izany resaka zany de ohatran'ny tonotolo le izy ety teo a de zao miverina indray a ary na tonga eto androany de satria fantatro a fa tamin'ny herinandro lasa teo de nandalo teto ny filohan'le tetikasa le orinasa arena ressource io le trandraka any Ampasin-dava ary niona tamin'ny ministry ny arena kibony tany sy ny mpiara-miasa aminy a
mino a na de hoe tsy voalaza tany anatin'le gazety nivakio koa zany mino a fa mety niona koa tamin'ny filoha am'ny fanavozana indrindrindrindra le filoha am'ny fanavozana mandraikitra ny kibony tany a ary niona koa tamin'io ambasady amerikana satria ny amerikana zany am'izao fotoana zao a de izy no nividy any petrabola rehetrarehetra ny base tuleara zany hoe izy zany zao mitompony base tuleara noho le hoe irotsaka amin'ny fitrandrahana monazita ry zareo zahona terre rare fa ny amerikana koa zany a no lasa client lehibe indrindra ho an'ny terre rare ho trandrahana any Ampasindava de zay zany a niona tamin'ny zareo tao amin'ny ambasady ny amerikana teto Tananarivo koa zany le filohan'ny orinasa Arena Ressources io tamin'ny herinandro lasa iresaka momba n'izay fiarahana zareo miasa zay a amin'ny fitrandrahana ny terre rare eto Madagasikara de zay zany hoe ohatra mampanahy ihany satria raha ny ankom-baovao azonay zany a de ohatrany hoe tena mandeha tsara mihitsy le fifampiresahan'ny rotota de manaraka ohatrany fahatongavaka eto koa zany laza fa angataka fionana amin'ny ministra miandraikitra ny Arena Kibony tany sy ny filoham-panjakana koa ireo fokon'olona voakasika de manateny zahay fa ho raisina ohatrany nandraisana ny filohan'ny orinasa Arena Ressources koa izy ireo a mba hapita ny fitakiny sy ny etaetany. Zay indrindra Zorandria maro no tiako ampiatrahana fanontaniana aminao a ao anatin'ity resaka Arena Kibony tany ity a de raha zany zavatra resanao zany aloha zany ohatry mahita hoe lay orinasa mpitrandraka ilay fitondram-panjakana misy ireo no tena milalaon'ny baolina ao anatin'lay fitrandrahana ao anatin'ny fifanarahana ao anatin'ny fizarana tombontsoana saosy fa ilay vahoaka eny fotony ilay firenena de tsy tonga mihitsy any anatin'le hoe tena metraika amin'ny vahoaka ilay ataontsika hoe fampandrosoana na fampiakarana ny fiainan'ny fari-piainan'ny vahoaka malagasy vokatry reo arena nanatsika ireo fanavaozantsika zao fanavaozantsika ray volana mahery teo angamba no nitondra ny teo nivon'ny fiadidina ny fanavaozana tiako mihitsy zany ianao amin'ny mafiraisamon'nym-pirenena fotoana zao anaovanao ny antso na ny ataontsika hoe antso avo ho an'ny mpitondra fanjakana am'izao fotoana zao manoloana an'le hoe inona marina moa ny tena andrasany fokon'olona ny fotony fa ny zava-misy a efa nandeha tany am'ireo toerana ny tany sainao reo a aritako ny ataontsika hoe fitaraina n'le olona tany hoe tamin'ny fitondrana teo aloha reo olona reo a de tena tsisy miaino tsisy miraharaha ao anatin'le izy fa de hoe miarety fotsiny nareo fa isy Arena Ressources ao aveto akaterre rare tapitra le olona tsy malala ninina intsony ao arinan'izay. Ie misaotra anao aloha nametraka an'izay fanontaniana zay fa zay mihitsy koa sady Fana Maria zay mihitsy koa ny anararotina fotoan'androany zany atongavana amin'ity fandaharana zoiteny ity de ny fanavozany zany aloha de raha raisina am'le hoe heviny tena bazika de hoe tsy manao ohatra ny tamin'ny taloha raha raisitsika ohatra ny ireo le fokon'olona voakasiky ny tetikasa base tuleara tamin'ny taloha de tsisy nanontany mihitsy ny heviny a na ohatra azy izy ka hoe tsy miandro anontaniana fa mba hoe maneho ny fitarainany am'izay fomba rehetrarehetra azony atao
imbetsaka ry zareo reo ohatra nandefa iraka teto Antananarivo hoe angataka fionana ministra sy angataka fionana tamin'ny filoham-pirenena tamin'izany fotoana zany a de tsy nisy nandray akory tsy niraisina akory zareo de nefa hitahita amin'ny ainao anjery sy amin'ny gazety fa rehefa tonga kosa ny tompony tetikasa fitrandrahana sy ny orinasa lehibe avy any ivelany a de raisina amelarana tapis rouge sy ny sisa fa le vahoaka voakasika ny fotony a mba mangataka ho raisina de tsy mba anokanana fotoana akory de averiko indray fa ho avy eto ny solotena ny zareo avy any a nany avy any Tuleara nany avy any Pasindava de tena anara-maso akaiky mihitsy zahay hoe mba tena marina ve le tenin'ny filoham-pirenena tamin'izy vao niakatra teo amin'ny fitondrana iny hoe tsy mahazo miavinavina amin'ny vahoaka fa tsy maintsy mandray azy de ho hitanay eo koa hoe marina koa ve le teniny hoe ny feon'ny vahoaka de feon'Andriamanitra ka ny baiky ny vahoaka no arahany ka ny baiky ny vahoaka raha ny amin'ny basy Toliara de hoe ajanono io ny renay nefa fa niona tamin'ny maso ivoan'ny États-Unis eto Madagasikara ny filoham-pirenena voaingakaingana de nilaza mazava ny maso ivoa Amerikana zany hoe tiany andeha io fitrandrahana ataon'ny basy Toliara io fa satria fa compagnie Amerikana zany no hitrandraka ao de tsy nare mihitsy zay hoe nanome valiteny mazava ny filoham-pirenena hoe nandasa ka raha ny filazany hoe ny vahoaka mibaiko azy de tokony avy izy de nanda raha ohatra ka tena mihaino ny feon'ny vahoaka marina ka hoe fanavozany zao de tsy manao ohatra ny taloha tsony fa mihaino ny feon'ny vahoaka aminay izy zany de zay zany ny zavatra andrasanay hoe move izy a mba hihaino ny feon'ny vahoaka am'izay fa tsy hanao ohatra ny taloha ny fitondrana teo taloha tovy am'izay ihany koa ny zavatra andrasanay amin'ny any Pasindava marina fa mety hitondra inona re zany mety hitondra vokatsoa betsaka ho an'ny kitapom-bolam-pirenena la raha ohatra ka hoe hotrandrahana le terreur any Pasindava voalohany indrindra aloha miankina amin'ny hoe movea ay négocier am'le mpitrandraka ve move manana ny heridzika sy ny fahaizana miaro ny tombotsoan'ny malagasy sy ny vahoaka malagasy eo anatrehany reny le orinasa fitrandrahana reny velo zay anao an'izany négociation zany de faharoan'izany koa de hoe mila jerena le hoe mila manao an'le ataontsika hoe analyse des coûts et des bénéfices hoe jerena koa zany le hoe coût d'opportunité hoe raha ohatra ka tsy mitrandraka an'io raha ohatra ka mitrandraka an'io terreur io de iny afiatraikan'izay amin'ny lafiny ara économique zay efa mba nanao fikarohana kely ihany mahakasika an'izay fa hoe raha mandeha io zany de raha nyresaka hoe farim-piainan'ny vahoaka voakasika de tena tsy mahaleo ny sarany mihitsy ny vitany hopotika tanteraka le fotom-piveloman'le vahoaka am'le fambolena vania sy kakao sy kafe sy ny sisa nefa zay tombontsoa mety ho mety mba ho azony am'le fitrandrahana terreur novina tsy afaka hicompenser an'le fahaverezana rehetrarehetra hiatra aminy zay aloha zany de efa zavatra sura zay de zay zany mipetraka am'le fitondram-panjakana zany ny fanontaniana hoe iza no mendanja kokoa iza no atao lahara-pahamehana ny zon'ny vahoaka afaka hiaina amin'ny fomba maharitra ve sa zay
tombontsoa kely everina fa mety hiditra ao amin'ny kitapom-bolam-panjakana. Raha le taux de redevance amin'ny anina zao koa aloha raha le taux de redevance hoe azo alaina amin'ity zareo mpitrandraka reto koa de tsy haiko tsy haiko hoe ohatrany hoe kakaoety ozy ny fiteny tsy hitako zay hoe tena mba tombontsoa be ho azy raha io taux de redevance io no appliquena. Ny zava-misy ihany koa moa zorandria maro dia hoe misy karazana fetsifetsehana fanararotana ihany koa ao anatin'ny resaka fitrandrahana eto Madagasikara na any amin'ny lafin'ny lalàna na any amin'ny lafin'ny ataontsika hoe ny fifanarahana maro samihafa izay misy zany isan'ny joroanareo fa ny tiako apetraka dia hoe maninona tsy tafavoaka le fijoroanareo zany hatramin'izay hoe mba tena misy fiatraikany tena hoe tena tany amin'ny vahoaka ohatrany hoe karazana tsy nenona tsy de tena nenonareo zany tao anatin'izay raha ohatra ka ny vahoaka mbola lasibatra reny hoe fandosirana fanagadrahana sy ny sisa reny tsy karazana ohatry hoe tsy nenonareo tao anatiny. Ie ka zay moa zany ianao mpanao gazety ngasura fa tsy maintsy nary ihany ianao indrindrindra tamin'ny Facebook nisy campagne mihitsy namelezana anay hoe anti-développement. Za zao misy karazana caricature zay natao zany sariky natao caricature de nasiana hoe anti-développement de zay zany matetika na amin'ny anina raha na amin'ny aina manjera ny aina vakijera raha tsy ny mpanao gazety sy ny hoe chaîne na télévision sy radio rehetrarehetra koa no mety mandray anay fa satria efa klasena am'izay le hoe anti-développement zay zany zay sy ngambo zay neritreretika fa ny zavatra fantatro koa fa tsy tiandry zareo de zay matetika milaza zavatra tsy de misy samy resaka loatra de laza zavatra anankiray tsy de misy samy resaka loatra zany zao makasika an'ireo orinasa mpitrandraka reo fa na i base tuléara na i arena ressource de samy manana le ataondry zareo hoe filiale any Maurice zareo zany le ny siège-ny zany izy dizy teo énergie fuels zao le nividy amin'ny base tuléara ny siège-ny any États-Unis fa manana filiale anankiray izy zay ao a Maurice de io filiale ao Maurice io zany no miandraikitra le tetikasa base tuléara eto Madagasikara amin'ny vatana zany hoe ny transaction arabola sy ny sisa zany eo anivon'ny base tuléara de io le société any filiale any Maurice io no mandraikitra azy anisan'izany ny resaka etra fandoavana etra de satria misy an'le convention fiscale le fanarahana raketra zany amin'ny Maurice sy Madagasikara zay milaza hoe zay orinasa enregistré any Maurice ka efa mandohetra ny Maurice de tsy mila tsony mandohetra ty Madagasikara tsy fatiantoka ao amin'ny firenena ka zany zay ho any zavamisy zay ny zavamisy ary tsy misy tsy fantatro hoe move tsy fantatry ny olona ve zany sa hoe tsy saresahana fa zany de miteny fa zany ny zavamisy na i énergie fuels io tompon'ny base tuléara io na i arena ressource le hitrandraka ny any Ampasin-Dava io de samy manana an'izay filiale any Maurice zay karazany hoe fomba anankiray afany pratiquement tsy mandohetra izy eto Madagasikara nefa le etra ampidirin'ireo koa zany ny anisan'le hoe tena mba andrandray fitondram-panjakana malagasy hoe hiditra ty amin'ny kitapom-bolam-pirenena koa le etra avy amin'ireo
fa zay zany le izy de tsy vitan'izay koa fa amin'ny code minier le vonavoziny io zany a de misy an'le hoe déclaration d'utilité publique a zany hoe le antony nampidirana azy eo anatin'ny code minier de satria zay orinasa mpitrandraka zany a ka mahita hoe mety ilainy zany a de afaka mangataka ny hoe lazaina fa ilaina ho amin'ny tombontsom-bahoaka na hoe utilité publique zany a ny asa ataony tsy haiko fa ohatrany zay aloha efa namoaka fanambarany zay zany nandahan'izay hoe tsy mety zany inona ny mahatombotso inona ny maha utilité publique a ny fitrandrahana privé fitrandrahana ataony privé sady le tombontsoa avy amin'le fitrandrahana nga hoetiny akabeazany raha tsy ho any ivelany fanontaniako a nareo ve fa manana document na zavatra hohita miady zany ao anatin'izay rehetra izay a ny arahana tamin'ny otrany hoe fokon'olona ny fotony a mba ahafahana tena hoe mandresy lahatra ny mpitondra amin'izao fotoana izao hoe tsy hiditra zany ao anatin'izay resaka hoe fitrandrahana ny terrarara izay a efa misy ve zay zay ny fanontaniako a ao anatin'ilay hoe fijoroanareo le izy tsy hoe mijoro fotsiny de miteny de miteny hoe tsy mety io fa manana misimba ny vahoaka simba ny volony fa efa misy zavatra tena efa vonona ve hoentina andresena lahatra ny mpitondra amin'izao fotoana izao ye efa nampanao araka lazaiko teo hoe efa nisy fikaroana natao zany a teny fotony mijerena hoe ohatrina ny aiza ho aiza zany ny fidiram-bola azondreo indrindrindrindra reo mpamboly vania sy kafe sy kakao sy ino ty girofla voakasika reo de ohatrinona am'izay a no overy raha ohatra ka mandeha ho fitrandrahana io efa natao efa tamin'ny 2017-18 tanoany zay fikarohan'izay tsy za irery koa fa efa nisy koa mpikaraka hafa avy any amin'ny université samihafa misy journaliste d'investigation maromaro koa nandeha tany fotony a nijery an'izany olana rehetrarehetra zany a de tsy nataona ihany fa efa misy maromaro zany a ny fikarohana afaka ampiasaina amin'ny fandresen-dahatra ny fitondram-panjakana fa averiko indray fa hoe le izy tena tsy resaka hoe tsy misy pirofo le fitakiny fa tsy fitiavana iainy fotsiny zao nandritran'izay folo taona mahery ny adivana tamin'ny base tuliara sy ny adivana tamin'ny fitrandrahana terrara zay ne efa betsaka ny pirofo ny ezahana netiny fa na hitondra ninona hoentinao eo rehefa tsy eno izy tsy hijery de zay zany ka zay no ataoko hoe andro ny fanavozany zao a de mino somanateny zay fa mba hisy hijery a sy hieno zany a le fandresen-dahatra sy ny pirofo mivaingana azo hoentina le olona ny fotony somary tena nagagana kely aloha le zavatra ny tenenao teo sorandria maro hoe nisy andreo le olona fa ny pasindava reo le hoe tonga tatya tsy voarainy fitondrana teo aloha ary tsy noenona ihany koa nefa raha resantsika zany hoe pasindava zany efa mba nisy fotoana zany tany mizaha mihitsy moa zany ny tany a atao hoe aty am'le toerana ntsona hoe ambody finesy eo a misy le hoe betaimboay misy ny hoe ankotsopo reo toeranareo tompoko dia mandeha lalana eo amin'ny ray andro eo vao tafavoaka ny arabe any amin'ny RN6 ary di tongotra io fa tsy tongana fiara zany toerana zany zavatra mampalahelo fotsiny ao anatin'izay zany aloha raha ohatrany hoe ty fa lasa tena hoe tena hevitro manokana mihitsy ty satria zaho atany hoe raha olona nandeha tongotra adiny ray ny alavany amin'ilay toerana ambany vohatra nisy azy misy zavatra marary azy
hoentina ho resahana mpitondra fanjakana taty teo aloha zany tao anatin'izay mandeha tongotra ray andro izy mandeha fiara mandritra ny 3 andro indray zay vao tonga ty Antananarivo no niara-tsindalana tamin'izany fotoana zany ny amin'izao tsy fantatro de tonga ho Ambohitsiroatra izy zany na tonga ry Iavoloha tsisy mandray zay ngamba ny isany hoe fanovana kely tena hoe tokony napetraka satria ny fianona ny vahoaka iny fotony tena zava-dehibe fa ny fanontaniako matam'izao de hoe ina moa zany tena mazava-dehibe an'le hoe fianona n'izay le vahoaka iny fotony zay indrindrindrindra amin'ity resaka rena kibony tany ty amin'izao fotoana izao. Ny antony tokony hoe ianona n'le vahoaka ny fotony de voalohany indrindra aloha izy zany ny tena voakasika be indrindra amin'izay zavatra atao eny indrindrindra zany fitrandrana zany ary natao tsinitsininy zay teo aloha raha ny zava-misy tena tsisy raha zany fa na voakasika izy na tsy voakasika zay indrindra de nefa zareo zany miaina n'izay vokatra zay asa fitrandrana rehetrarehetra atao eny fa tsy ny eny zay moa zany hoe manampy azy fa na zahay na ny mpitondra fanjakana samy tsy voakasika zany de rariny sitsiny kosa raha hoe zareo aloha zany ny tena tokony hoenona sy omena tombon-dahany bebe kokoa zany amin'izay zavatra rehetra atao mahakasika n'le fitrandrahana mazava ho azy koa fa izy koa no tokony azo tombontsoa be indrindra am'le izy mialatsiny fa fantatritsika rehetrarehetra fa na ny tetikasa ohatrandry Ambatovia arany hatramin'izao zay efa firy-taona ny teo efa iverina hoe efa mba mipetrapetraka daholo no momba an'izany efa fantatra hoe misy ristourna makany amin'ny ohatr'izao sy ohatr'izao mbola reko mivazavaza foana nefa ny isa moa ny députaina Ambatondrazaka hoe misy vola tokony nomena ny faritra Ambatondrazaka sa commune sasasasany eo Ambatondrazaka avy any Ambatovia hatramin'izao mbola tsy omeny fitondram-panjakana fa mivangongo any anivon'ny tsy haiko na any anivon'ny ministère amin'ny finance na iza le vola tokony ho an'le vahoaka le vola koa am'izay tsy haiko hoe 4% ohatrany hoe 11% sa 4% zany le izy de mbola mizara maromaro ihany zay 11% zay de ny apahany kely am'izay ihany no tokony tena hoe tonga mivatana any am'le vahoaka nefa mbola tsy omena azy ihany de zany kosa angamba tena mila fanavozana fa tena tsy mety maraparina fandarantsika Zorandriamaro raha fitinina zany de hoe ohatrotry ny ahoana zany raha nihevitrareo nivony Kradoia ianao ihany koa manam-pahaizana raha teo efa nahita ny resaka mahay tsara ny resaka fitrandrahana sy ny sisy io ny zavatra tiako apetraka zany tia-pamaranana de hoe raha fitinina zany sy hoe manao antso mihitsy zany amin'ny mpitondra amin'izao fotoana izao de omenanao ny zohiteny misaotra amin'le fanomezana zohiteny fa mba afatro zany indrindrindrindra ho an'ny zay olona miandraikitra ny fitrandrahana ny Renakibony tany na eo anivon'ny ministera na eo anivon'ny fiadidinan'ny Repoblika de hoe le tsy vitany miteny fotsiny hoe manana Renakibony tany tsika de tsy maintsy trandrahana io okotsika tserona am'le atsonay miasa amin'io sehatra io zany hoe extractivisme le hoe fitrandrahana be miopapana tsisy fetrany tsisy arifanina tsy misy fitsipika hitondrana an'le fitrandrahana zany okotsika tserona am'izay fa raha zay no ataotsika
de tena iverina amin'ny endrika fanjanahantany hafa indray tsika zay ny afaratsika ary efa manompotomboka raha manaikinaiky lembenana amin'ny ataony amerikanina io de efa zay zany tsy kolonia ny etsoina azy fa ny zava-misy de ohatrany hoe endrika fanjanahantany zany hoe tsy amin'ny fanjanahana ara-politika zany no izy fa fanjanahana amin'ny lafiny hoe ny fitrandrahana ny arem-pirenena zay ho domineny ny amerikanina sy ny firenena matanjaka ohatra azy ny union européenne koa efa ny resaka grafita koa efa nampidiriny ao anatiny manana an'le hoe critical minerals act ry zareo zany hoe ohatrany hoe karazana ohatrany zany tena karazana lalàna mihitsy zany mahakasika ny fitrandrahana ny minéral stratégique de le projet anankiray ana grafita any atsimo io tafiditra ao anatin'ny listany projet zay tena tsiriritiny union européenne koa zany no mitsiriritra taditsika Emmanuel Macron va ny tena vonina mihitsy zay mba hitranjaka kely izy hoe le mpanjanaka amin'ny endriny vaovao be de be no te hiditra de atsika no mieritreritra sy mametraka vina sy paikady tena mba hoe manaja ny zo fototry ny vahoaka malagasy sady tena marina madame Zora hoe maivamaivando ny mpitondra de tena mahita an'le vola be tononona ao anatin'le izy sy ny hoe riany anina zay mihitsy mampatahotra zay zao zay mihitsy no natonga ny antso anao hoe mety tena mba mila mba miteny ary ny anja fa satria zany foana hoe tena vola be io zay na ny mpitondra naniza manao commentaire momba an'le hoe minéraly stratégique eto Madagasikara de zay vola be io fa mila mahay minégoce tsika amin'ny vola fotsiny ve sa mila mahay minégoce ko tsika amin'ny fitandrovana ny fiandriana pirenena oka tsika tsy verina kolonia amin'ny lafiny ara économique sy amin'ny lafiny fitrandrahana ny arem-pirenena zany hoe mila lanjalanjaina le izy ve zany fa mila lanjalanjay de hoe tsy tsotradrahana kosa ve fa hoe ahoana ny fomba eno ka mila dinihana tsara ny hoe raha ohatrandrahana io de ahoana ny fomba anovana an'izany ka manaja ny zon'olombelona tsy manimba be ny tontolo iainana ary indrindrindrindra tena mitondra tombontsoa ny firenena ho an'ny firenena fa tsy ho andry zareo mpitrandraka zava-misy hatramin'izao aloha de mialatsiny fa nizaniza na io QMM io ary zareo mpitrandraka ny tena mahazo tombontsoa be deabe amin'io fa tsy malagasy mihitsy mialatsiny neny malagasy ny vahoaka malagasy eo amin'ny Fort Dauphin de zany tratry ny radioactivité tratry ny pollution ny trondro maty ny rano maloto sy ny sisa zany ny mba zavatra azo ny vahoaka amin'io fa ny serasera voakan'ireny orinasy reny koa nefa de contraire n'izany zavatra hitanao tena mandroso na vita an'izao zahy ao Fort Dauphin tsy misy délestage zany firy-taona zay no satria ny olona oatra anay le miteny zany hoe misy be deabe ny tsy mety de tsy amena sehatra na tsy enona fa za de miteny raha miraikiraiky amin'io fanarahana amin'ny amerikanina sy ny union européenne sy ny rehetrarehetra te hiditra hitrandraka ny minéral stratégique eto Madagasikara io de eny verina kolonia tsika fa zany hoe tsy kolonia tsongaba ny lazano fa amironana voambolana vaovao fa zava-misy de zay mipetraka archive mony fandarana tahaka izao zay ny voalazany madame Zora Andriamaro teto amin'ny fandarana zoiteny ho hitatsika ao arany fivoaran'ilay toetra raha ny tontolon'ny fitrandrahany eto Madagasikara asa raha mba misy eno izany zavatra resahanao zany fa eto moa ny sehatra zo iteny ho an'ny rehetra
de miteny eto ny olona de mieno ny mpitondra fanjakana na mieno zay tandrify an'izany a de anjarany tsiraray mahita fa de zao fandaharana zao de ho vavolombelony tantara hoe ianona ny teny an'izao fa atao tsy natao fa rehefa nidona le firenena de eo am'izay tsika mahita anazy tsisy ambarantsony ianao taperitsika ny fandaharana efa bekab zay nanambara mihoatra ny kasaiko ambara zava de misaotranao besaka nanome sehatra sy nanome an'le zoiteny eny ary soratsika ny tompon'ny fahitalavitra ny namorona ny fahitalavitra Dreamina izy ny tena isoratsika satria nanome sehatra ny vahoaka malagasy teny tahaka izao misy izao eny ary misaotra betsaka ny teknisiana rehetra ihany koa misaotra betsaka ny vahiny amin'ny lakamisy ny fandarana zoiteny ofisialy moa zany fa raha ohatra misy ny vahiny tena hoe ilaitsika ny miakatra de mety isy ny fandarana zoiteny mety hoe rapitso na ny sabotsy zany ho hitatsika eo arakaraka ny fivoarana toedra ray atao amin'ny firenena fa tsika de tsy maintsy miresaka foana aloha mba ahafahana ihany koa miresaka ny zava-misy mba ahafahana mametraka balizy ihany koa eto amin'ny firenena ao anatin'izao fanavaozana izao dia raha soatsika rehetra veloma to